raha tokony niainga tamin'ny 7:10 minitra ny fiaramanidiny kompani pitaterana nanapakapaka ny maraina teo naroso tamin'ny 9:10 indray ny sidina ka nisy ireo mpanjifa no tsy nahazo fampandrenesana ka tsy nahatratra ilay sidina. Teny Ampiandohana dia voafaritra fa amin'ny 7:10 minitra no miala eto Ivato hiazo ny Nosy Maurice ny fiaramanidiny kompani pitaterana Air Madagascar androany. Niroso tamin'ny 9:00 nefa izany fiangana izany ka maro ireo mpanjifa no tsy nahazo fampandrenesana mikasika izany ny fiovan'ny oran'ny sidina izany ka efa lasa ny fiaramanidina vao tonga teny Ivato. Anisan'izany ny Fédération Tennis de Table hiaro ny voninahitry Madagasikara araky ny fitantarany iray aman-drenin'ny mpilalao malagasy azy zao. Tokony ho any Maurice zany ny zahay androany amin'ny miaraka amin'ny Fédération Tennis de Table no championnat d'Afrique ny cadet junior. Dia rehefa tonga teto zay tamin'ny lera normal amin'ny 9:10 dia efa lasa ny aeroplane. Dia zay zany ny olana dia mitady solution zany zao andanana satria mila tonga any zay rapitso amin'ny 1:20 anao fivoriana réunion technique. Le vol androany zany tokony tamin'ny firy hoe tamin'ny 9:10 8h10 le vol dia lasa aloha le izy. Tsisy filazana ny aloha. Tsy nampandrenesana mihitsy zay tsy narevo vao mihitsy fa rehefa manontany eto amin'ny aéroport dia hoe natambatra tamin'le vol réunion tsy lasa maly le izy dia zay no nandehanany aloha. Misy 11 moa ny délégationna malagasy ka ny 7 amin'izy ireo no mpilalao. Ny vahaolana hita moa no ny farany dia ny andalo La Réunion amin'ny alalan'ny kompani pitaterana Air Austral aloha. Ny solution proposée ao zany zao dia hoe andalo any La Réunion androany any dia avy eo makany Maurice. Zay no enjehana satria ilaina mihitsy ilay tongavana soloplasa. Mandeha le Austral zany sona Air Austral. Nefa le vola tamin'ny maraina Air Madagascar le vola tamin'ny maraina le vola tsy mety eo. Raha ny fanazavana avy amin'ny kompani pitaterana Air Madagascar dia nisy ihany ny fampandrenesana natao an'ireo mpanjifa hiazon'ny Nosy Maurice omaly ariva 5 tiazo tamin'ny alalan'ny Antsotarby ny agence de voyage izay nividianan'ireo mpanjifa sasany tapakila. Nanamafy moa izy ireo fa nalefa Air Austral ireo izay tsy lasa tamin'ny fiaramanidiny Air Madagascar vao maraina.